Andriamanitro ome olona folo aho hanorenako indray ny fireneko. Maninona miteny an'izany? Mampatsiaro aho ilay resaky Abrahama sy ilay anjelin Jehova. Raha misy 50 marina tsy handringana ny tanàna izy, dia niadivarotra Abrahama 70 are, eny arozy izy. 30 are, eny arozy izy. 20 aze, folo ny afarana. Tsy misy mihitsy. Eto aho lasa saina mijery an'izao situation zao. Lasa vazivazy, nefa ny vazivazy hitanao hoe manambara ratra sy alahelo anatin'ny malagasy hoe ozy izy le tovavy le nanipy le mitoraka iny hoe sao de mba haningara vato mangakoary ty vato torako ty. Lasa vazivazy le izy fa ahitana hoe lota teraka le firenena. Iza no tsy voavidy ao Madagasikara? Iza no tsy voavidy? Zay alehanao maneno saoana daholo. Izay nahatonga amin'ny teny hoe Andriamanitra ome olona folo zahay marina hanorina ny Madagasikara. Ao anatin'ny atao hoe refondation ny Madagasikara tsika zao, zay moa anaran'ny Repoblika amin'izao fotoana izao. Tsara be le filamatra. Fa aza manofo refondation alohan'ny atao hoe intégrité. Tsy ny manam-pahaizana lolo zao no ilaina amin'ny deuxième position. Ohatrany hoe ekipana foto anankiray tsika, aty amin'ny milieu de terrain ilana ny expert, fa aty amin'ny attaquant mila bulldozer na olona intègre ary manana poigne. Mahantra olona intègre Madagasikara. Ny olona intègre ihany no mahavaky baraziny fahantrana aloha. Vity zay, miroso amin'izay ianareo spécialiste amin'ny CV mikatrakatraka hoe nianatra tany sy nianatra tary, kapoka anareo io. Zany hoe mialohan'ny compétence dia ny intégrité aloha. Eo tsika zao, eo no mahatonga tsika adevitra amin'izao fotoana zao ny amin'ity resaka ity. Satria mifampiahiahy daholo tsika hoe intègre ve le olona sa tsy intègre. Marina fa tsy akijery casserole tamin'ny lasa, kanefa na tiana na tsy tiana dia ny aloka manaraka eny foana. Io problème d'intégrité io. Raha hanao refondation ny Madagasikara tsika, dia mila olona intègre. Iza fanontaniana mipetraka amin'ilay vazivazy teo, iza sisany tsy voavidy vola? C'est la bonne question. Io no enjeu miandranao Andriamatofilo. Faharoa, ho tambazana ampanaovana pression an'ireo mpanambola be ianao zao satria hoe mila vola tsika. Zao no tenin'ny mamaneny lava. Mialatsiny raha manonona an'izay. Alohany anao ny asa ozy izy. Raha anao ny asa anankiray, asan'Andriamanitra moa ny azy fa globalisatsika rasetra, tsy vola aloha no ilaina fa olona. Tahaka ny Petera, tsy ataoko mpanarato-trondro, tsona anao izy fa mpanarato-olona. Rehefa ny olona no azotsika dia manaraka ho azy ny harena. Mahantra olona Madagasikara. Mialatsiny raha tena zany. Mahantra olona intègre, mahantra olona honnête, mahantra olona authentique, mahantra olona sincère. Fa manan-karena kosa olona be ketrika sy be kajikajy sy mpijaly masinina. Io ny mission ngezabe miandranao Andriamatofilo, ny hitady tahaka ny fanjaitra kely anankiray ao anaty mololo hoe iza avy ireo intègre. Ome olona folo aho izy, dia atsangako indray ny firenena. Sy mpanao gazety ndraiky mpanao politika koa zany. Io va dia tsy fanovana eny ary tonga amin'ny fotoana manokana ho an'ny firenena atsika dia nampiantso ny mpanao gazety ny RMDM androany anambara ny fomba fijeriny ny zavatra misy rehetra eto amin'ny firenentsika.
voalohany ety amboloany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa tsy mpanohitra intsony ny RMDM ary miova ho tahaka an'izany koa ny anarana hoe rodibeny mpanohana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa tsy rodibeny mpanohatra. Ao anatin'izany fanohanana izany tsy toy ny fanaony olona rehetra zay niarantsika nahita sy niarantsika niaina teo aloha manohana foana na mety na tsy mety fa ny RMDM indray manana foto-kevitra ijoroany dia tsy hiova amin'izany foto-kevitra izany dia ny marina ny rariny sy ny hitsiny kanisaniza zany hoananay ka mandeha mahitsy manao ny marina mandeha ho an'ny tombotsoan'ny firenena dia teneninay raha tsy mandeha amin'izany dia ahitsinay satria tanindrazana no anohananay olona fa tsy hoe fitiavana olona manokana fa ny fitiavanay any tanindrazana. Ny slogan RMDM dia mbola mijanona ho slogan RMDM ihany hoe ny fitiava-tanindrazana no mampiray atsika tsy niova zay fa mbola tazominay mandraka ankehitriny. Faharoa ao anatin'izany fanohanana zany dia misy zavatra anankiroa reto no hitan'ny RMDM sy ho tanterahany RMDM. Voalohany ao anatin'ny fanohanana misy ny atao hoe adidy dia ao anatin'ny fanohanana misy ny atao hoe andraikitra. Ny adidy ny RMDM amin'ny fanohanana dia fiarovana n'ilay mpitondra sy ny fitondrana miaro satria efa manohana ianao dia miaro zany. Didiny RMDM zany zay hoe miaro ny mpitondra sy miaro ny fitondrana mba tsy hovotsitra eo ampelantanany tsika zay mitoly. Ao anatin'izany adidy zany dia be dia be tsy hoe fa misy koa no ohabolana malagasy zay tsy haiko na nahatonga azy hoe afaka didy amin'ny fatana tsy haiko fialanenina zay fa zay tsy ho afaka didy mihitsy amin'ny fitondrana ary ho raisinay le tenin'ny kolonely tamin'izany fotoana zany hoe tsy miamboa adidy ary tsy amboanay ny adidy fa ho atrehanay hatramin'ny farany satria adidinay zany zany ka tsy ho gaga ny ianareo namana mpitondra fanjakana ankehitriny zay tohananay fa zahay dia hanatrika ny adidinay. Ny faharoa dia andraikitra. Ny RMDM tsy mitady seza fa kosa mametraka ny ho andraikitra ho tombotsoan'ny rehetra. Ny seza dia natao tombotsoan'ny olon-tokana fa ny andraikitra natao tadiavina ho tombotsoan'ny rehetra. Ka ny RMDM zany dia ametraka ny adidiny sy ny andraikitra amin'ity fitondrana ity mba ho tombotsoan'ny rehetra. Na any amin'ny présidence hatrany amin'ny fokotany hatrany ivelany dia misy RMDM avokoa. Dia ireo olona ireo dia ametraka an'izany andraikitra zany hitazona zany adidiny zany ho tombotsoan'ny firenena satria ny fitiavana an'ity tanindrazana ity no mampiray atsika. Ny fahatelo dia mametraka izahay amin'ny fomba fijery mazava sy malalaka satria mahabe resaka ny fametrahana an'ity prime ministre iainantsika amin'izao fotoana izao. Tena ao reo olona tena mampiseho ny tsy fahafaliany mihitsy ary betsaka reo olona mampiseho zay tsy fahafaliany. Zahay dia mahita fa misy rariny zany satria manino sary-piaro ny olona amin'le tolona natao ka tsy tokony hometsika tsiny ny olona manana an'izany fahasarotam-piaro zany amin'le tolona natao fa zahay kosa dia miteny ho an'ny rehetra amin'ny zao fotoana zao fa hoe mba tokony misy ny fifampienona na ho anareo zay nanolotra dia mienoa ny feon'reto olona reo, ho anareo zay nanendry dia mienoa ny feon'reto olona reto fa ny olana mpitondra teo aloha
dia izy tsy mahay mieno ny afo izay ka aoka mba hifampieno isika tsirairay avy mba hijerena ny tombotsoa hirosoantsika amin'izany fanorenana na fanarenana ny ty firenena izay ilaintsika ny mifampieno tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresana raha vona ifampiresaka dia misy ny maromaro tiraisana misy ny vahaolana mety misy teny hevitra tsy mifankahazo fa rehefa hifampiresana mety hampazavazava kokoa ny zavatra rehetra ny fifampiresana ka hadidiny tsirairay zany no manome cadre mazava ny antony na nolorana azy ny antony na nendrenan'ilay premier ministre fa manjavozavo amin'olona le izy ka mba hialana zay fotoana mba hiasan'ny premier ministre amin'ny fotoana aingana lasany misy fitavozavozana nohon'le fanakianana be dia be manjary tsy afaka miasa le premier ministre fa adidiny zay nanolotra azy aloha atreto no manazava mba hahaizany rehetra ny lala tokony alehany na ny fanohanana tokony atao na ny fanantsina tokony anitsiny na ny fanampiana tokony anampino adidiny rehetra zany zay fa na izany na tsy zany tsy mety kosa nefa ny manao zay fomba rehetra avotsotra le fitondrana efa ampelatanatsika zany kosa dia tsy mety zany zay fa tokony sampiaro tsika amin'le fitondrana zay efa eo ampelatanatsika so vototra amintsika fa zay kosa tsy midika hoe dia andeha anohana fahatany na andeha fa anjambana fa misy cadre tokony fanazavana sy fampiresahana farany ny RMDM dia manana fomba fijery mazava ho an'ny tanindrasa mazava zahay zany dia manana hevitra hoe tokony misy cadre iengana ity fireneny ity fa tsy tranga miemotra ohatran'io androanytsika miresaka lalam-panorenana rapitsika lasa mitranga miemotra zany le zavatra rehetrarehetra ka ny RMDM zany manana sosokevitra ny rehetraretiny sy tiany hoentina manoloana n'ilay fitantanana ny ty fireneny ity misy rafitra ny rehetraretina RMDM hoe tokony mametraka rafitra mazava isika ifanarahana anaovana accord politika hoentitsika mitantana n'le firenena mila rafitra mazava io accord politika io no io rafitra io no hoentitsika mitondra sy mitantana n'ty firenena ity mba hialana amin'izao fisavoritana zay misy eto amin'ty firenena ity zay ao anatin'io rafitra io no ahitantsika hoe tahaky ny ahoana no rafi-pitondrana ho apetraka ao anatin' zany fifanarahana zany tahaky ny ahoana ny lalàna mety ifampifezana ao anatin' zany rafi-pitondrana zany RMDM dia manana zany sosokevitra zany zay efa naterinay tany amin'ny FFKM ary efa naterinay tamin'ny filoha-panjakana misy ankehitriny zay no iresahanay raha ekeriny rehetra ny isiny zany dia arahaba soa arahaba tsara satria zay le fanohanana zay tsy manohana fahatany fa mitondra ny anjara biriky ao am'fanarenana n'le firenena ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mbola miantso izahay ny fitoniana ho any rehetra RMDM manao olona anankiray mbola any amponja amin'izao fotoana zao zay filohany atoka ato aminay zay gadra no mietraketraky ny sasany dia mbola any amin'ny fonja ny talatany volonondry ka miangavo zahay ny amoahana azy tsy misy atakandro satria tena resaka pura politika ny mitazomana azy any amponja mbola any Max Alvary amin'izao fotoana izao nefa misy olona tia ohatra tsy gadra politika tafavoaka ao anaty fonja fa ny tena mpanao politika mbola mijanona anaty fonja zany tsy maintsy mampiakapeo zany amin'izany raha izany fomba fitondrana dia mampiakapeo zay na dia manohana azy zay tsy anohana be fahatany ko mangataka zay ny amohanany Max Alvary ivoaka amin'ny fonjany talatany voronondry fotoana faran'izay aingana sotra tompo